vitumbuna Asurat awapungu Jesosy nianarana Eo anindiny sy tobo amin'ny fampianarana Akoverifana Sahay manompona Deideranao iray Tera umanjakiza Masina napanantenanaoray uanay finarisay na azainavao kareraneuanao uanao Jesosio yanao itumpuna asurat awapungu Jesosy nianarana Eo anindiny sy tobo amin'ny fampianarana Akoverifana Sahay manompona Deideranao iray Tera umanjakiza Sauza tera no umenanao Lai mesifanavotra Ianao nalolosay Ny hainao anay Sahay ovelonao Uanao Jesosio Yanao itumpuna Asurat awapungu Jesosy nianarana Eo anindiny sy tobo amin'ny fampianarana Akoverifana Sahay manompona Deideranao iray Tera umanjakiza Misaotra n'Andriamanitra indray tsika ry havana mbola tafavory soamatsara eto amin'ity toerana ity amin'izao alahady voalohany amin'ny taona 2024 izao. Manoloana izany anefa dia tsy faliky ny Satana. Tsy te hampifatoka atsika. Manoloana ny fotoana rehetra ionana eto amin'ity toerana ity dia andeha aloha hivavaka isika. Voninahitra ny eo anao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Deranao Jesosy, makalaza anao zahay, mame voninahitra anao zahay, tafavory eto amin'izao toerana izao. Tompo malalo, mahatoky izay fa manahitrika anay eto ianao. Efa mitsena anay teo ambaravarana ianao. Ny Satana koa anefa Jesosy, tsy faly, manoloana amin'izao fotoana ionana aminao zao, ahitana ny tavanao, ampiovandray ny fosiny toe-piainanay, manoloana ny asa sy ny adidy zay antsoroanay, ny entsonao anay. Tsy faly izy Jesosy. Anao zay tsy fatoana,
manoloana ny fotoana rehetra androany eto amin'ity toeranyity. Efa nanome fahefanana ianao, androdana sy anjera ny asan'ny maizina sy ny asan'ny devoly araka ny tenina hoe nininna fehezina reo ty ambonin'ny tany dia fehezina ny an-danitra, ary nininna vahana reo ty ambonin'ny tany dia vahana ny an-danitra. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona fa Nazareta, nafanay mandidy sy mandroaka ny asan'ny maizina rehetra, ny asan'ny satana rehetra, ny asan'ny devoly rehetra, anao izay tsy fatohana manoloana ny fotoana rehetra androany eto amin'ity toeranyity. Tena sy ravana amin'ny anaranao Jesosy, izay rehetra tsy anao, izay rehetra tsy nambolenao, ravana amin'ny anaranao zany. Zany nangatanay aminao, avarina any amin'ny farimy rehetra afo, fatorana amin'ilay ranao Jesosy, avarina any amin'ny farimy rehetra afo, levina amin'ny anaranao Jesosy. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Atoatranao ny tera sy ny hajarin'ny voninahitra, efa anao hatramin'ny taloha zany, mbola anao mandrakizay dia misaotra Jesosy. Amen. Fa hoy ny Tompo, tsy anareo ny fidy hafa izany ho ny fidy anareo, nitondra anao ny raha eto amin'ity toeranyity izy. Efa mitsenanao teo ambaravarana manatrika eto amin'izao toeran'izao, handeha amin'ny voninahitra azy sika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Haleloia. Masina Jehova Tompo maro, eniky ny voninahitany rehetra. Amen. Dia mbola mpitombona mandrakariva amintsika ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Faly miarahaba antsika tsiraray avokoa natratra an'izao taona 520 izao, amakivaky ndray an'ity taona ity isika miarabanao mirarosoa ho tahin'Andriamanitra mba ho tafita soamatsara indray izao taona izao, afahantsika manatanteraka ny asa sy nadidy izay napetraky ny Tompo tamintsika. Toy izany fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra izany, namakitsika ny Salamo 50 Salamo 50 ovakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Salamo 50 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina, ary ao aorianan'izay ny rahalarana 770 mifalia ry sakaiza fa nahazo taom-baovao. Salamo 50 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, midy arahany aho, midy arahany Jehova fitany masina, midy arazy amin'ny abakabaky ny heriny, midy arazy noho ny asany lehibe, midy arazy araky ny abeny voninahiny, midy arazy amin'ny fitsofana ny anjomara, midy arazy amin'ny valisin'ny lokanga, midy arazy amin'ny apongatapaka sy ny di, midy arazy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina, midy arazy amin'ny kipatsina maneno, midy arazy amin'ny kipatsina tsara feo, aoka izay rehetra manam-pofinaina samy ideran'i Jehova. Amenia. Amen. Mifalia ry sakaiza fanaso taom-baovao, salama ry mitaiza na isao izy aja.
vavakisika voninahitra ny eo anao lay tomponay sy mpanjakanay, voninahitra ho anao lay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandriananao, miakohaka eto anatrehanao zahay am'izao ora sy fotoana zao. Alahady voalohany amin'ny taona 2024 nomenao anay indray. Velonay na samatsara tokoa zahay araka ny tonokiranao. Velonay na satria notahinao. Namakivaky ny taona 2024 mbola nahazo ndray amin'ity taona 2024 ty. Ataona yahoana ny anakombona ny vavanay ka tsy hideranao. Ataona yahoana ny anakombona ny vavanay tsy hisaotra, tsy hidera, tsy hanome voninahitra anao satria lehibe loatra ny famondram-po, lehibe loatra ny fitiavana zay nomenao ny mpanomponao tsirairay avy. Tao anatin'izany famakivakiana ny taona 2024 zany, betsaka nandalo olana, nandalo ady, nytoloko sy ny ranomaso, ndraindray aza milao kivy, miravoravo tanana sady mitanondrika. Ny fifaliana nefa Jesosy mbola teo anilanay foana ianao, mbola nivimbina anay foana ianao, nanolo-tsaina nanolo-pahendrena anay foana ianao, nitantana ny dianay ianao, ka nanatopatopa ny onja aza ny sambo-kelinay ka mila ho fevika. Ny fifaliana dia tafita ihany ny sambo satria ianao ny kapiteny. Ianao le kapiteny tsy mahafoy, ianao le kapiteny tsy manadino, fa mihevitra ny fiainana isan'andro isan'andro. Misaotra anao Jesosy satria tian'Andriamanitra be fitiavana ianao. Zany aneny mahatonga anay hidododody eto amin'ity toerana ity, noho ny fahatsapana Jesosy, fa tsy manan'Andriamanitra fa-tsy ianao zahay, tsy manana olona ianterana fa-tsy ianao zahay. Ny olona mety manadino raha mitarainy zay androany, mety mamonjy izy, taraina fanondroany, mety mamonjy izy. Fa rehefa mifanonefany, nanareo kosa folavo. Tsy mba ohatran'izany ianao, fa na dia mitaraina aminao isan'andro isan'andro ary zay, na dia efa niodina teo anatrehanao azy, mbola tianay foana ianao, mbola mamindra fo anay foana ianao. Tsy vitan'izany fa mbola nivavaka ho anay ianao, mbola mikikika isan'andro isan'andro, manao hoe avy manatona amiko. Ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana fa hanomena re fitsarana, fitiavana zany Jesosy. Zany mahatonga anay manondrika ny lohanay ankehitriny, midera sy mankalaza manome voninahitra anao ilay mpanjaka ny mpanjaka. Tsy tahaka ny fanaon'ny olo-masina sy ny anjely any an-danitra any, izay miraondraona tahaka ny ranobe, mitalakotrokotroka tahaka ny varatra. Fa zay mba havita anay eto, mba hakasitrahanao Jesosy manao hoe masina, masina, masina Jehova tompo maro, eniky ny voninahintany rehetra. Amen. Eo am-pitsanganana ihany hitsanantsika ny afatra zay entiny ray aman-dreny, ny ra 500 ka ny 1 ihany, 500 ny 1 dia andray ny afatra zay omeny tompo atsika andray melohany amakivakiana an'izao taona 2024 zao. Ny teninao rehetra ry tompo ty anay no tsy mba manapetra fa tomandrak'izay.
miarabantsika rehetrarehetra tratra ny taona aloha zova miona teka ho amin'ny tompontsika no ny fitiavana vavakisika misaotra aloha Jesosy nanome ny taona vaovao fifalinana ho anay zany satria namenao famindram-pondray zay anao ny asanao anambara ny asanao arzay Jesosy tonga avy eto anilanay ampahiry anay ny anaranao Jesosy nagatanay zany amen. Petraka isika. Araka nefa hitantsika hatramin'izay dia nomeny tompo antsika ny famindram-pony. Vita izay ny taona 420 izay nametrahan'Andriamanitra didy mahery ho antsika andalo ny sivana. Tena be ny voa be ny maty tsisy ny tantaran'izany tsy nisy ny resaka an'izany fa ny telefona no midradradratra laza tamin'ny dada hoe lasy rano tsy netiny vavaka izany dada na nira tsiry zany dada na mpijaly anay vady aman-janaka izany. Misaotra anao Jesosy fa afaka tamin'izioga zahay. Maro be zany ao ny antitra ao ny tanora ao ny mbola zaza tsy nisanky tamin'izany izy fa rehefa zay voasivana niala fa isika matotsika mbola velona tahaka an'izao dia isan'ilay mbola namirapiratra eo an-tanan'ny tompo. Tsy petraka fotsiny anefana, tsy tandamba fotsiny anefana, na hijery fotsiny fa hiasa. Inona ny asa? Ty taona tio ny tompo dia taona fananganana ny rava. Mafy be zany, lazaiko anao fa zany ny mafy indrindra angamba amin'izay asa nampanaovan'Andriamanitra antsika. Be zany asa zany. Za aloha misaotra manokana, dera manokana an'ireo zay mpamosavy, tena namosavy, tena azo ny fokon'olona fantatry ny ao an-trano jaly ny antsy vonjy tsy fidina nary abana nanaovako an'izao. Misy mibatany amin'ny andro alina dia lasa tsisy tadidiko zany, tsisy tadidiko ny lalana nale, tsisy fantatro aiza ny fasana nandizanay. Tafaverina aho visaka be eo ampandriana feno fotaka ny dra, tsy fantatro re raha olona vonjeo apio afao niazakazaka ny namantsika tena namonjy andro ao manalina vangina nandao délivrance nalana devoly tsy fantatro nisy herinandro nisy 10 andro da raboka izy datolotra daholo nody rehetra ary ny tena isaorako an'Andriamanitra, isaorako an'Andriamanitra. Rehefa mijaly vavolombelona izy ireny, isan'ny mpiandry tena
mampiratra misy zany, manam-pinondo zany, mananaina zany, ary lasa lavitra misy mitory ny filazantsara mpampanafaka tokoa Andriamanitra. Misaotra ny tompontsika amin'izany. Zany ny asantsika, tsy le amin'ny mpamosavy ihany natao hoe mpamosavy hoy Jesosy. Voalazako taminareo izy, fa raha dia miteny amin'ny rahalahiny fotsiny nareo hoe foky alahy, zany hoe manompa na amin'ny vava na amin'ny fo, efa namon'olona daholo. Ka iza amintsika ho Jesosy mbola tsy tezitra, izany tsy mbola niteny ratsy, na tamin'ny vava na tao am-po, mpamon'olona daholo nareo. Fa raha ianareo tiako vonjena ho Jesosy, ny tena mpamosavy mpamon'olona koa, mba tiako vonjena tahaka anareo. Lasa amin'izay no honohono, lasa n'izay no oay. Ianao ny mpamosavy? Lazaiko aminao. Zany tena teny ratsy zany, zany tena mambon'olona zany, tsy manana pirofo akory, tsy nahatratra nizaniza, fa honohono narary ny fon'le olona, tena marary, mitomany. Tonga ny teny ankehitriny milaza hoe ananganana rava. Ravanao ane finoany olona io e, ravanao mihitsy ane ny fiainany, ravanao mihitsy ny toetrany, nanjary kizitombelona miady. Zany ho data tsy mamela zany aho, na inona inona ataonao tsy mamela an'izany, fa mitotro tany aho ho zoniko zay manendrikendrika an'izany. Danao aho mihavana, za tsy mihavana. Mafy, izay neneny asantsika zany. Voalohany, tandremo vava, tandremo ny vava. Na Jehovah raha no miteny aminao, endre tahaka amin'ny bibilava, kalma foana aloha, manara-maso foana aloha. Tena nanao tokoa be izy, herintaona, roa taona, any anao vao manapa-kevitra. Fa tsy nohononom-bahoaka rehetrarehetra io dia tazonina ao am-po, na ianao raha maloto fo, na ianao raha maloto fo isaky izay mahita ny olona io. Zay ny asaon'i Jesosy, rava le fiainan'io teo aloha. Nanjary olombelona kizitombelona ianao, atsangano ho vaovao zany. Betsaka ny olana azo lazaina makarary fo amin'ny alalan'ny fanendrikendrehana, ary maro dia maro na mpianaka aza, mpianaka na ray aman-dreny samy mahafoy mihitsy hoe tsy zanako intsony ianao. Maharary zany amin'ny ankizy, maharary zany. Sasany vidianana akanjo dada, za tsy mba vidianana. Maharary ny fony amin'izany. Tapitra vidianana kiraro, ny zokoko, za tsy mba nahazo kiraro, na dia efa herintaona ary zay. Isy menakavy ambony latabatra misakafo, za apetraka eny amin'ny tany. Maharary ane zany.
so dia zanak'olo-kafa tsy tompoko fa misy marary tahaka an'izany ao tratrany tsindry azo lena dada teneo ny dada teneo ny neny marary ny fony amin'izany zany no adiditsika hanangana ny rava sy ny sisa tsy voatanisy zany samy mieritreritra daholy fa manana zany olona ny zanyntsika zay atsanganana meko anareo ty tantara anankiray ty misy afrikanina anankiray mainty misy afrikanina mainty matanjaka be zany miasa mafy zany tena miasa mafy anao asirivotra ka zay tsy misy rivotra zay miasa mafy zany matanjaka be zany raha miasa nataon'ny olona ho andevo satria tsy mba nianatra zay olona nahazo azy afa-po tanteraka zany ny tsirirehetra le mpanakary anankiray dia nanao hoe aleo rangamba vidiako io andevonao io fa io ka tena miasa netrehitra teo le rangah hoe any tsy amidiko tsy amidiko na ohatrinona le mpanakarena tiako be mihitsy ny fiasany tena mavita asa enim-boninahitra manana an'io andevo be tsy mahay neninenina ozy nareo fa mahay miasa tena mahay miasa nyela nampiakarin'le mpanakarena ihany ary ny vola vidiny na eny ny vidiny lafy tena lafy tokoa le olona dia nomeny ny hafaliany le rangana azy hoe nahita olona tena miasa fa tsy mbola nahita ny olona miasa tahaka an'ity nahita olona matanjaka fa tsy mbola nahita olona matanjaka tahaka an'ity ty olo ty niaritra hatramin'ny mafy indrindra ary tsy mba mitomany io tsy mba kivo zany io fa misiotsika foana rehefa manao ny asa faly de faly ao zay ka dia misaotra anao mantsy n'le olona nivarotra taminy fa hono ahtompoko olo iray nangahazo vaovao anazy fa inona angano mba fahalemena izy io sarotra lazaina lazao rangaha inona ny fahalemeny antsiko azy ny fahalemeny ty vavaka loatra zalahy io zay ve ny fahalemeny kara vasiko fotsiny io dia tsy maintsy miova tsy mahovana io ianao efa nanao zany taminy aho kapronao io vavaka dakadakanao vavaka omenao asa fara zay mafy io sady misiotsika no mivavaka eny an-dalana tsy raha zay zany fotsiny ho hitanao ny anaovako azy hono arangaty matanjaka be anao faly am'izany mavita zavatra anao ravoravo am'izany fa
fa ianao ny mpivavaka ny tompoko fantatrao tsara fa za tsy tian'izany tsy mila bavaka zany raha mbola mpanompoko anao, ary mbola mpiasako anao, raha mbola andevoko anao, tsy maintsy manao zay sitrapoko anao tsy mivavaka zany. Tsy niteny le raha namana, lasa miasa, vita tsy kolovony ray ifa mivavaka rehefa vita ny asa, efa milaza aminao fa tsy tiako mivavaka, dimy amby roapolo ny kapoka amin'ny lamosiny, voakaraha daholo hatrany amin'ny lobaka. Vita izay nandohalika ny vavaka indray lay andeha volahy, tsy efa milaza aminao tsy ampy anao ny kapoka meko anao, anotsatra indray nanaovany azy. Marahatra daholo tenan'ilay andevo, afa-po ilay nikapoka. Ahoana mbo nivavaka? Sotra anao a Jesosy, tsy tanderangaha mihitsy nanaovana azy, fa misy farany nivavaka, misy farany ny asiahana, misy farany tsy fitiavana sy mifankalana. Ne pitso ihany nataon'Andriamanitra narary ilay tompony mpanankarena, nanofy izy amin'ny alina. Ary zay ny mahafinaritra an' Jesosy zany, nanofy izy amin'ny alina, taitra, niazakazaka, tsy manan'olona mba ilazana afa-tsy le andeha volahy mpivavaka, nanofy alesa, tsy mbola nisy ohatr'izany hatramin'izay ny ainako, nanofy fa nahita mazava be mihitsy, tsy azo jerena zany. Jesosy hoy ny anarany, velanitra mainahaka ray roa telo efa nitomany aho mbola nikana vaseniko ny karaha are any amin'ny afo be. Tonga ny devoly rehetra namatotra ahy, tomany amikikika, fona taitra hoe hitady mpivavaka tady izany mba hivavaka ho anahy, lasa ny devoly aho toa ny devoly natsiona le andevolahy, avy eo anao ivavao ozy raha andevolahy hoe efa visaky ny kapoka nataonao ka tsy mahavavaka ho anao tsony. Ianareo ny mahalala ny tohidy ry havana, manana diditsika rehetrarehetra, miasa foana, na mivody fo aza, na endrika andrehana aza, miasa foana, vavaka tsisy afa-tsy zany, fialana tamaina sady misotra no mivavaka, tenenina ratsy sady misotra no mivavaka, endrika andrehatra sady misotra no mivavaka. Misy farany vavaka ny marina hoy Jesosy, fa ninona? Misy farany, tsy maintsy misy farany. Io alaheliny ao io mitomany ranomasina io helin'Andriamanitra. Azadino zany, azadino zao teny anankiray nomeny Jesosy atsika izao, vao nomeny ahy ty voalina. Raha misy fitsapana mahamay ozy izy ho ataoko amin'ny olona anankiray, ampijaly azy, ampitomany azy, ampidrididridy azy, tsarovy tady ity zao teny zao Jesosy, tsy
tsy mame fitsapana mahamay ianao a raha tsy efa nasiako vongambolamena ao anatin'ny tananao zay tsy manao fitsapana mahamay ho anao mihitsy a tsy mizaha toetra anao mahamay a raha tsy efa nanisy volamena ao an-tananao le volamena ozy jerena le soa lehibe ho ameko anao jerena ny arena be dehibe omeko anao jerena voninahitra be dehibe omeko anao Alinarivo ny raina tamin'ny 3 janvier rasoa ny menjanahary Urfine tamin'ny 4 janvier mangataka vavaka Rabakonirina Clémentine tamin'ny 4 janvier mangataka vavaka Andria Mamonjy Fara androany 5 janvier Rakotonirina Joseph sy Andria Mamonjy Fara fa 17 taonany mariage tamin'ny 27 décembre Andria Naltsurofo mamy tamin'ny 4 janvier Andria Njafy Nambenina Finoana tamin'ny 1er janvier mangataka asa amin'i Jesosy Iadza Siseta mankalaza ny 17 taonany mariage tamin'ny 5 janvier Rary Zatovo Radolalaina tamin'ny 4 janvier raha tsy matahomanana Eljon tamin'ny 21 décembre mangataka amin'i Jesosy mba ho afaka mitoka sy ny sigara raha tsy matahomanana Mathieu tamin'ny 15 décembre sy raha tsy matahomanana Mathias tamin'ny 10 décembre mangataka fahendrena amin'i Jesosy raha soary malala Jacqueline Periette tamin'ny 2 janvier raha manantsoa Andry Nantenaina tamin'ny 5 janvier mangataka nira 220 sy 700 Rakotonirina Kantoso Eriko tamin'ny 5 janvier mangataka fahendrena Ratoviniaina Ridzamalala Mamtina tamin'ny 31 décembre Ratoviniaina Nekena tamin'ny 3 janvier Rarmalala Georgette tamin'ny 4 janvier Andria Nanjaranty tamin'ny 25 décembre Rakotondramarson Nanja tamin'ny 4 janvier Andro Nantenaina Andi tamin'ny 29 décembre Rakoto Arvelo Eli Sandio 6 janvier Raharnirina Nansia 15 janvier Rasoamananoro Odette 5 janvier Raharmanana Tendriniaina Finaritra Sylviane 4 janvier Rakoto Arvony Liantso Nortina Valimbavaka 30 décembre Andria Mamonjso Marius Aida 5 janvier Andria Mifidy Jean-Michel sy rasoa Nantenaina Nirina mankalaza 22 taonany mariage 28 décembre Randria Niaina Yando Sandra 31 décembre Joary sy Saintia mankalaza ny tsingeritaona mariage tamin'ny 30 décembre Randria Manarivo Tsiorniaina 3 décembre Raharmalala Joeline tamin'ny 4 janvier Rivolala Nambintsokiady 26 décembre Rakoto Salama Ambintsotaina 4 janvier ary farany Rakoto Jauna Ianja Fifalena tamin'ny 24 décembre dia miarabanareo rehetra zay voatonina anarana eny fa nandeha tsy voatonina anarana amin'ny anaran'i Jesosy ombanareo mandrakariva neny tompo ny fanomezana avy amin'ny tompo dia ny tenin'Andriamanitra tsodrano lehibe ho anareo zay mankalaza sy mahatsiaro ny tsingeritaona na ny nanoratra na ny tsy nanoratra eny tompoko reto vao tonga vao zao Randria manana ho ny aina Yanika 5 taona any États-Unis Rafantsimiva Serge 10 taona any États-Unis Rafantsimiva Serge sy Randria manana Yanika 20 taonany mariage tamin'ny 20 décembre dia ho anareo rehetra ny fanomezana avy amin'i Jesosy dia zay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Joela mpaminany toko 7 faharoa azafady Joela mpaminany toko faharoa dia manomboka amin'ny 420 sy ny 520 tapany A. Joela mpaminany toko faharoa dia ny 420 sy ny 520 tapany A. 3:7 raha baiboly lehibe no any ampelantananao. Rehefa hita dia mivaky toy izao zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho feno vary ny familona ary oatra ny vata fanatazana ny divay sy ny diloilo ary onerako ho anareo ilay taona no an'ny valala.
amen. Andehantsika fiangonana ho mariky ny fiarabana sy fiombonam-po miara-paly amin'izy ireo hitsangana hivavaka ho azy ireo. Misaotranao zahay ry Tompo noho ny fahasoavana lehibe izay efa natolotra ao taminay tsirairay avy. Fa mihoatra lavitra noho izany reto mpanomponao izay nandray fahasoavana manokana, mankalaza karazana tsingeritaona, ao ny nahaterahana, ao ny mariazy, mety misy karazany hafa ihany koa, fa reheorehetr'ireo dia miara-miompom-po am-panahy faly eto amin'ny tranonao masina, eto amin'izao kianjo izao, ary nanolotra ho anao mba hanaingona an'izao alitara masina izao. Kely zany fanomezana izany Jesosy, raha hoarina amin'ny fahalebiazanao sy hoarina amin'ny fahasoavana izay efa narotsaka ao tamin'ny tsirairay avy, nefa kosa izay rehetra natolo ny tampitiavana dia aoka mba ho anitra ankasitranao. Ao ny mangataka vavaka, fahendrena, fahasalamana, ao ihany koa ny nangataka tononona manokana eto Jesosy mba ho ahafahanao amin'ny toka sy ny sigary, na dia nandalo ny taona ny sivana azy, tsy ny tsara araky ny fahatezeranao ianao, fa ny tsara araky ny famindramponao. Ary ankehitriny izany olona izany dia mangataka aminao mba ho olonafaka amin'izao taona 2024 izao. Ary eo ampitoerana eo misy mitehitratra fotsiny Jesosy, tsy mbo afaka nanoratra, tsy mbo afaka nanolotra, fa mba midongy aminao manokana izy, mba jereo manokana ny fiainany sy izay rehetra momba azy, ary izay rehetra faniriany dia ankininy aminao amin'izao taona 2024 izao, mba ho tena fananganana ny rava tokoa, ka manomboka ny amin'izao taona izao dia hitsangana avokoa izay rehetra midaraboka rehetra amin'ny fiainany. Indrindrindrindra ilay fisentony dia mihitsy matoka fa ho atsahatra ho avokoa izany. Reo rehetra ireo Tompo malala dia manandratra amboara-piterana ho anao eto amin'izao fitoerana masina izao, ary izay tsirairay avokoa dia manolotra ny saotra sy ny dery ary ny voninahitra ho anao, satria ny fahasoavanao natoy izao anay tsirairay avy. Dia misaotra indrindra Jesosy ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Eny tompoko, misaotra n'Andriamanitra lehibe tokoa itsika noho ny fitiavany, noho ny famindrampony araka ny teny izay efa nambara tany am-boalohany teo, noho ny nahatratrara antsika an'izao taona 2024 izao. Izany indrindra mahatonga antsika hitodika manokana hiaraba ny ray aman-dreny izay filoha mpanorona ny FPVM dia dada pasteur Andrenatoandro Jean Josepha dia mangataka antsika hitsangana. Mitodika toreto dada misolitena ny birao foibe ny FPVM, ny fiangonana fitandremana taninanandrano sy ny sapana fifoazana ary ny sapana rehetra sy ny vahoaka an'Andriamanitra ao anatin'izao fiangonan'izao. Faly dia faly tokoa ny fo, satria mikadona ndraiky ny taona 2024 tonga ny fiteny manao hoe ny any Akaratrano ny fararano Tsaondra, ny any Amorony Tasy fararano Tatamo, ny any Mamoany fararano Tapi, ny ao Analakely fararano Bahoaka. Fa ny eto Tanànandrano kosa fararano Kafaliana, mahafaly anay dia mbola velonaina soamatsara ianao dada, dia tehaka mafy dia mafy ho fanomezam-boninahitra. Velonaina soamatsara, mbola hiaraka iriary aminay indray amin'izao taona 2024 izao, ary dia mirary soa sy fahasalamana ho anao manokana, mbola ahafahanao manatanteraka ny asa sy ny adidy izay napetraky ny Tompo taminao. Ny afatry ny Tompo izay nampitondrainy anao ho fananganana ny rava. Manome toky anao zahay, ny fiangonana rehetra, ny mpiara-miasa rehetra, ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra ato anatin'izao fiangonana FPVM izao, tsy ny taninanandrano ihany, fa ny hatrany ampitan-dranomasina, ny hatrany ambany ravinkazo, dia samy ezaka anao izay azonay atao anatanterahana an'izany afatra nomeny Tompanao zany ho fananganana ny rava, ampandrosoana ny asa an'Andriamanitra, dia manome toky anao zahay dada. Faharoa,
vavaka ho anao manokana, mbola nomezan'Andriamanitra hery sy tanjaka ary fahasalamana ho anao mandritra ny andro mpahavelomanao, ary manome toky anao satria fantatra efa zany ny fifalianao dia mba natatiarahanay le tenin'ny apôstôly Jaona manao hoe tsy manana fifaliana lehibe mihoatra noho izao dia ny fahafantarako fa mandeha ny fahamarinana ny zanako. Andeha ny fahamarinana izay ijoro vavolombelona ho fanasina sy fahazavana eo anivon'izao tontolo izao anatanterahana ny baiky ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay homena ianao dia ao an Zefania toko 7, Zefania toko 7 dia ny 5:12. Zefania toko 7 ny 5:12 manao hoe Jehova efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehova mpanjaka ny Israely no ao aminao, tsy ahita lozantsony ianao. Tehaka mafy dia mafy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny faharoa manarakaraka an'izay moa amin'ny tonotaona tahaka an'izao dia mba misy ny fahatserovana ho an'ny ray aman-dreny, dia mba misy ny solom-body koa avy aty amin'ny birao foibe ny FPVM, ny fitandremana taninanandrano ary ny fifoazana eto taninanandrano dia atolotray amin'ny fonay manontolo izany. Miakatra tsika izany. Eny tompoko, dia eo ihany ianao tonia ny tena zava-dehibe dia ny vavaka. Araka ny tenin'Andriamanitra ny fampivavahana ireo mba ho sitrana, dia ny vavaka ny tena zava-dehibe dia hivavaka ho anao izay dada ao anatin'izao voalohany taona izao. Hiaraka hivavaka isika. Voninahitra ny eo anao, ry Andriamanitra iray, zanaka fanamasina, lay tianay, lay namindra fo taminay ka nanome anay indray ny tombonandro, ny 5:20 sy ny 3 taona vaovao izay mbola tsy fantatray, tsy nidiavinay, nefa kosa nanomezanao toky tamin'ny alalan'ny teninao androany. Misaotra Jesosy misaotra anao izay amin'ity andro androany ity, atserovana ihany koa any ray aman-dreninay pastoera dada Randrianatoandro San Joseph, mikarakara anay foana, mijery anay foana, mivavaka ho anay zanany rehetra natrany ambanivohitrany, manerana ny Madagasikara, hatrany ampitan-dranomasina, ka tonga ny fotoana androany ampatsahivana hoe aza mba manadiny ny ray sy reninareo. Matsiaro anazy izay misy ny fomba hita maso ny tanterahanay iny mba amin'ny fifaliana ho anazy, fa izay rehetra kosa mivavaka ho anazy mandrakariva. Io Dada Jesosy fantatrao ny aminy, efa niantso azy ianao, efa nifidy anazy ianao, amarinao amin'ny foana ny teninao, fa mpanomponao io, efa nofidinao tsoarinao, izay mikitikitika an'io, mikitikitika ny anak'Andriamasonao, ianao nefa momba anazy, fa ny fanirinao kosa aminay rehetra zanany dia mba hivavaka ho azy mandrakariva, mba hanokatra ny vavanay, ampitenina any am-ponay ihany ny firaritsoa ho an'ny Dada amin'izao andro taom-baovao izao. Vavaka i Jesosy, mbola omenao fahasalamana feno Dada, amenao hery tanjaka, ampitomboana mandrakariva ny tombonandro mpahavelomany mihoatra lavitra noho izay nieritreretina Jesosy, mba hiaraka aminay ety, hananatra anay, hanoro anay, ampafantatra ny mandrakariva ny sitraponao, ary dia mitanterahanao amin'ny teninao hoe ataoko mifamatra amin'ny andronao ny fiadananao, ka le fiadananao Jesosy izany no ampitoero mandrakariva ho amin'ny Dada.
jereo ny zanany ny ankohonany hatramin'ny zafokely ny ray manontolo tehirizy mandrakariva eo ambany elatrao eo ambany fahasoavanao mba isehon'ny voninahitra ao ary zay rehetra zanany ara-panahy koa Jesosy a amy fahendrena mandrakariva fa zanany iny mampiasa saina ny ray aman-dreny rehefa maditra ny zanake ka amin'izao andro ny dada izao a mba ame fahendreny izay a mba hifaliany dada dia tehirizy foana eo ambany elatrao eo ambany fahasoavanao tsotranao ny dada izay a ho feno ny fahasoavanao ho feno ny fitahinao ho feno ny fiadananao ka tsy anderery fa eo anilanao mandrakariva hifampitatana aminao a ary hifampitatana aminay zanany tsy hoe tia-tany any fa rahatra izay dia masamy ho tonga any aminao a ho feno ny voninahitra ao ny anaranao Jesosy no angatanay sy anaovanay izany vavaka izany misaotra Jesosy eo amen. Traka ny fiangonanao. Misaotra ny fiangonana rehetra mahatsiaro tompo zava-dehibe zany zay araka ny tenin'ny Tony teo hoe ny ao anatin'ny saiko isan'andro ary ny tena manan-kitaba mihitsy isan'andro dia ireo olana mahazo ny fiangonana manerana ny tany tsy maintsy jerena tsy maintsy vahana ary tsy mahazo endraela be fa dia tsy maintsy ndana jereo zany ry troisième femme ndana jereo zany ry brofo be ndana jereo zany so misy vola tsy miady eo fa midokodina mantsinery meme zany rehetrarehetra zany adidy amin'ny fiangonana daholo zany ka dia misaotra an'Andriamanitra aloha raha mbola velonay le misaotra an'Andriamanitra raha mbola salama fa raha miasa dia misaotra anareo mivavaka ho amin'ny dada misaotra tompoka sy tahin'Andriamanitra daholo nareo ambiny zava-manasatra tahin'Andriamanitra hatramin'ny mpianatra rehetrarehetra ho afa-panadinana tsika menakafy samby salama tsara daholo ampanaovany ny asan'Andriamanitra misaotra tompo zao tsika dia anao fanatitra ho an'ny tompo raha voalohany sy ny faharoa araka ny fanao rehefa aveo dia manao procession tsika ho fisaorana an'Andriamanitra satria hiasa ho an'Andriamanitra raha mbola velonaina koa. Ina
Valina wamina efamiatsana zahay valianao esany vone miaraka aminao Jesosio maivamaivana amoko izay manjo tsy zarefa lay mahery miaraka mito tsy zarefy lay mahery miaraka mito esany vone idera ray malala o matsiaro sambatra hery izarefo miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo tratran'ity taonao vaovao ity fahasoavany fihidanan'ny tompony eo amintsika tsiraray avy hananganana ny rava tonga fotoana makina ny rarahan'ny fiangonana isika vakina amin'ny anaran'i Jesosy apatsahivana ny fiangonana fa ny vaky tenintsika dia eo amin'ny Efesianina 4:4 avy amin'ny sampana kristianina tanora zokiny antsonina diakonina pia ny brao sy ny komity ny mpikambana rehetra ao amin'ny sampana katezo ho tonga amonjy ny fivorimbe voalohany amin'ity taona 2022 ity izay ho tanterahana ny asabotsy 12 janoary ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora ao amin'ny rihana fahatelo efitrano 12 sy 300 avy amin'ny sampana fanantenana apatsivina isika mpikambana eto anivon'ny sampana fanantenana fa mifarana an'io alahady 5 janoary ny fanavaozana ny fisoratana anarana ho an'ny taopitazana 2020 sy 2020 ilazaina ihany koa isika fiangonana fa mbola mitoy ny fampidirana mpikambana vaovao eto anivon'ny sampana fanantenana izany dia ifarana ny alahady 20 janoary ho avy izao ny fotoam-pivoriana dia isaky ny alahady ariva manomboka amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny efitrano 12 sy 300 fiantsona antsonina ny diakonina sy ny lolona rehetra eto amin'ny fitandremana tanandrano fa amin'ny asabotsy 12 janoary izao ao amin'ny rihana fahaefatra manomboka amin'ny 4 ora sasany ny fampiarabana no nahatratrarana ny taona vaovao 2020 sy 2020 ko manasantsika ho tonga daholo misy soratra anarana ao amin'ny chef de groupe ny diakonina sy ny lolona rehetra ho avy amin'izany ilazana isika vahoakan'Andriamanitra fa misy ny fotoam-pifoazana ny alarobia izao dia ny mpiandry sy ny mpiomana kosa miverina mianatra ny asabotsy 12 janoary manomboka amin'ny 7 ora sy sasany maraina avy amin'ny sampana sekoly alahady ilazana ny mpianatra sekoly alahady rehetra fa miditra mianatra isika ny alahady 12 janoary avy izao aorian'ny fotoam-pivavahana voalohany toy ny mazatra ny dingana fahatelo sy ny hatramin'ny fahasivy 7 taona amin'ny olon-dehibe premier étage ny dingana 10 taona hatramin'ny 17 sy 18 taona amin'ny 4e étage atsona ihany koa ny diakonina mpiano mpampianatra sekoly alahady rehetra fa aorian'ny fampianarana amin'io alahady 12 janoary io dia misy ny assemblée générale ny fampiaraban'ny mpampianatra sy ny diakonina kosa dia ataony alahady 17 janoary ilazana isika vahoakan'Andriamanitra fa efa mivoaka ny calendrier ny fiangonana izay amidy amin'ny vidiny 3,000 ariary izany dia hitantsika eo amin'ny diakonina sy eo amin'ny sekretera ny fiangonana porta voalohany sy ny sekretera ny fifoazana porta 7 efa mivoaka zany ny calendrier efa azo jifaina eny amin'ny diakonina tsiraray avy izany ireto kosa ny zanako ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantrano Rahary Malala Adeline Andriamatoa Rakotarso Daniel Ramatoa Ramily Arson Sylvia Henriette Andaniny Andriamatoa Randriana Arso Marcel Andrea Andriamatoa Ramanantsahala Randriambololona Abrahama sy Ramatoa Andriana Arso Nirina ankilany dia falamanasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadiany zanany zafiny Rakotarso Marainirina Christian sy Ramanantsahala ny finaritra miantanirina izay tanterahana ny asabotsy 12 janoary amin'ny 12 ora tolakandro eto amin'ny fiangonantsika Andriamatoa Ravelson Johnson sy Anitra Mendahavy Andaniny Ramatoa Rasely Arnour Vao Felicie ankilany dia falamanasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadiany
Rakoto Harvelo, Lantonirina Maminirina sy Razafindrabe Onja Miora. Zay atao ny asabotsy 20 janoary amin'ny 7 ora maraina eto amin'ny fiangonantsika Tananandrano Ampandrana. Mbola tsy mirehitra ny jiro amin'ny première sy deuxième étage, toizana ihany ny raharaha. Ramatoa Razana-bahoaka, Andriamatoa Randrena Harvelo, François Régis, Ramatoa Rason Antoine Bertine Andany, Andriamatoa Andreaparany Tolojanahary, Ramatoa Razana Koto Rariso Zanna Ankilany. Dia falamanasana ireo anotrana ny fanamasinana ny fanambadiany zanany ny zafiny Andrena Harvelo, Fetratina sy Rahary Malala Mirindra Sidonie. Izay atao eto fiangonantsika ny zoma 24 janoary amin'ny 10 ora maraina. Koa satria efa voataty ny fanatitra dia iroso amin'ny procession aloha isika dia sady toizana ihany ny raharaha avy eo. Sotra tompoko, ary satria raka nylazaiko teo hoe tsy misy afa-tsy ny vavaka ihany iombona antsika amin'Andriamanitra mahavita zava-dehibe na dia andevon'ny Kristy aza hiasa ho an'ny Kristy. Ny raha fahafito amin'ny boky irantsika, raha eo mamony foko hoe ny eo anilanao, raha eo izany tena iriko tano aso saraka anao, raha eo tena vonika hanompo amin'izay eo anilanao, raha eny tano aho so saraka anao, raha eo olon-kandalo hoe ento hanompo anao eo anilanao, raha eo anilanao kaka feno ny soa. Ataontsika dolo zany andininy zany tsangantsika. Mameny fokony eo anilana rayo zany nirika rayo Kanumbu ono kanumbu ni walilala rayu mitafidu Kantalo ulu kanta yetu avenilanao anila rayo befavalo yo befava
izany leranay Jesosy amin'izao voalohan'ny taona zao a hiaraka aminao zay olokandalo matsy manao zay hafanay zay a eo amin'ny fanomponanao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any aleluia masina Jehova tokony maro endrika tany rehetra amen. Napetraka amin'izay tsika dia manomboka ny procession. Misy filazana anankiray ty avy amin'ny sampana zokiolona sampana vondrom-pampianatra. Ny vondrom-pampianatra dia mampiditra mpikambana vaovao izay maniry hiditra ao anatin'ny sampana vondrom-pampianatra dia manomboka ny 9 janoary mifarana ny 31 mars ny fandraisana mpikambana vaovao feno 12 taona no miakatra no raisiny amin'izany. Itoy ny famakina ny ity mariage. Andriamatoa Rakotondrajao Désiré mivady, Andriamatoa Rakotondrajao Jean-Marc mivady, andaniny Ramatoa Roland Monique Françoise, Andriamatoa Rakotondram-bary Jonia Janiaina mivady ankilany. Dia faly-mampandrianareo fanamasinana ny fanambadin'ny zafiny zanany Rakotondrajao Fentina Tsiriniaina sy Rakotondrabary Fitia Vatosoa izay atao eto fiangonantsika ny asabotsy 12 janoary amin'ny 10 maraina. Ramatoa Razana Niary Bertina andaniny Ramomonjosoa Falimanana sy Razana Tatamo Hélène ankilany. Dia faly-mampandrianareo fanamasinana ny fanambadin'ny zanany Rakoto Arvony Rajo Nandrianina sy Zo Nandrianina Ramamonjosoa izay atao eto fiangonantsika ny zoma 10 janoary amin'ny 10 maraina. Andriamatoa Rajaony Saona sy Ramatoa Rahely Arso Yvonne andaniny Ramatoa Razafindra Haingo Solofiniaina Lalaso ankilany. Dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadin'ny zanany Rajaona Arsona Maminy Aina sy Rahaingo Armandimby Dimbiny Aina Zoé izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 2 febroary amin'ny 7 maraina. Ratsimbazafy Alphonse Séraphin Razana Dranoro Lalao Henriette andaniny Ramahavita Vincent de Paul Yvon Ravololo Nirina Hanitra Bebisoa ankilany. Dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadin'ny zanany Ratsimbazafy Dimbiniaina Harisetra sy Ramahavita Tafitaniaina Fahasoavana izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 12 janoary amin'ny 12 ora atoandro. Raha misy mahita tsy mahamety ny fanamasinana ny fanambadiana dia aoka izy ampilaza ny ray aman-dreny mpitandrina. Tsy misy ny filazana manjony fisaorana izay misy filazana manjo anankiray ty amin'ny finoana fanantenana fitsanganana tena maty no ampandrenesana anareo ny fodimandry ny Andriamianta Ramandiavola Emmanuel mpiandry andiany mahatoky grand officier de l'ordre national nodimandry ny alakamisy 2 janoary tamin'ny 17 taona ny vadiny Andriamianta Malala Tina ny zanany ny zafiny ray tapo aminy fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina ny asabotsy 4 janoary omaly tany amin'ny fahasandrasany any Isafa. Izy moa dia namelan'ny fianakaviana fararakitra 100 000 francs. Fisaorana ny fianakavian'ny tompoko vavy Razana Miadana Marianina dia maneho ny fisaorana fiangonana iray manontolo tarehan'ny pasteur Dada RCJ sy ireo mpiara-miasa aminy fifoazana ny mpiandry promotion fandresena, promotion fehizoro, promotion maherin'i Jehova, ny promotion mpandrantsana dia nidododo tamin'ny falasan'ny reny malalan'izy ireo. Andriamanitra tompon'ny fampionona, Andriamanitra feno fiadanana ny amaly fity ho anareo tsirairay avy. Ty misy anniversaire mariage Andriaman'olotso fiononana ianteherany aina sy Ravelonjanahary voangy Israel 17 taona ny mariage tamin'ny
20 desambra teo dia misy voady voaray tamin'iny herinandro iny a misaotra jesosy tamin'ny fiarovanao ny fitahinao asy ireo zanaka manjafoko rehetra ka ny aneonao ny voninahitra ao teo amin'ny fiainanay misaotra jesosy manolotra vola 282 000 ariary ka ny 200 000 ariary amin'ny dada RCJ 82 000 ariary amin'ny sary sy feo avy amin'ny mpiara-mivavaka isika any a Belzika izany dia toy izay sy toy izay a ny rarahan'ny fiangonana ny voninahitra dia an'Andriamanitra irery any iroso amin'ny famakiana ny voady masina isika. dia mbola faly miara-batsika avoaka an'Andriamanitra mba fantatrao monina tonga anao teto le Andriamanitra magaga le Andriamanitra mahery ny tantana ny dianao teto ary ny fahamasinany le raha pasteur anankiray izay no tonga anao teto koa androany ny fahamasinany dia mifindra amintsika rehetra avoaka an'Andriamanitra koa ny fahamasinany pasteur mba nanantsika fiadanana zao tsika manangana zany rafy zany dia le Andriamanitra magaga nanao fahagagana ny olona dia nisy olona magaga be da be reto tononona aminao dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy zany fimagaga zany satria nisy olona nanoratra azy be da be reto dia atao faran'izay ainga anao voninahitran'Andriamanitra tsy soratra 1000 ariary fa folo-karena 40 000 ariary rakim-pisaorana dia nitondra ny olona nivoaka tamin'ny fifaliana izy ary ny voafidiny tamin'ny fihobiana misaoran'i Jesosy fa nahazo famindram-po zay ka tsy nanary anay Jesosy hatramin'ny taona lasa iny matoky izay efa ombanay foana ianao ary tsy amelanay irery mandritry taona vaovao ity misaotra Jesosy apetraka mperan-tananao ny fiainanay rehetra koa taio ny firenenay mitondranay ny fiangonana rehetra ny mpanomponao rehetra mankasitraka indrindra Jesosy avoninahitra anao anao irery any amen 5000 ho any dada bizo mambe ho any dada efa voakasafady hoe tsy vakina ony misaotra ny Jehovah ny fanahiko misaotra Jesosy fa nahatratra ny taona vaovao 2025 aho sady nahazo zafikely dia mangataka amin'i Jesosy mba ho salama tsara ny zafikelyko sady tombo tsara indro 5000 ariary bonne année andada mba raisy tombo tena vokatry ny foko manontolo misaotra betsaka Jesosy amen voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any misaotra Jesosy tamin'ny fitahiana sy ny fanambinana anay amin'ny asa ataoko isan'andro sombony avy amin'ny nomenao 100 000 ariary 50 000 ho andada 50 000 fanatsarana ny sary sy feo misaotra betsaka Jesosy amen ho an'i Jesosy malalako indro izay anefa ny voadinay aminao Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao ka verinay nasoma tsara izay mianakavy kely na dia namakivaky lalan-tsarotra aza ny fiainanay tamin'ny taona 2024 iny dia misaotra anao hatramin'ny Jesosy fa tafita ihany ny sambo kelinao dia apetraka feno amperan-tananao indray Jesosy ny eo ambany fahasoavanao ny fiainanay mianakavy kely amin'ity taona vaovao ity mba ho tanteraka avokoa ny fanindrinay sy ny fikasany rehetra anorona trano misaotra Jesosy vola 10 000 ariary ho any dada RCJ 10 000 ariary nytony fara mangataka vavaka sy hira ny miankina nao misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny fitahinao fiainanay mianakavy narovanao ny zavikeliko tamin'ny loza ratsy rehetra velona trapo amin'izena noho ny famindram-ponao misaotra Jesosy fa anaty-pisaorana bonne année dada 5000 ariary misaotra Jesosy fa nahatratra ny taona vaovao 2025 apetraka eo amperan-tananao ny asanay fianaranay vola 10 000 ariary ho an'i Jesosy malala rakim-pisaorana no ny fitahiana tamin'ny taona tamin'ny trano fa vitan'ny fianarany zanako voalohany 3 millions ariary sary sy feo 1 million ariary alahady mpitandrina sy solomboy de koa any dada RCJ mangataka vavaka ho amin'ny fianarany izy telo-miana da zandriny sy ny fanindriny zokiny ary ny fikasany ianao trano fitasoma tsara efa any amin'ny toneny chèque misaotra Jesosy satria nomenao anay fitahiana fitiavana famindram-po anay ianao vola 20 000 ariary tsy misy soratra fa nieritreritra fantatry Jesosy 10 000 ariary misaotra anao ao Jesosy fa mbola nahazo famindram-po ka nahazo izao taona vaovao be izao mangataka vavaka avy amin'ny dada mba ho salama tsara amin'ity taona ity dia azoty vavaka ny vadiko misaotra Jesosy vola 20 000 ariary eo any dada RCJ bonne année voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amen indro Jesosy zoko malala ny ampafolo ny karamako Desambra 2024 atolotra ampifaliana sy ampitiavana feno ho anao anaovana ny asanao manontolo 50 000
pomera ny hira sy fafoazana zafindrony 50 000 bonany RJJ 100 000 fesary atolotra koa ny foko anao anjarako fahanao izany dia raha sy lazany ho anao ray zanaka fanamasina menina tiako be anao jesosy malala menina ho any jesosy malala mahery voninahitra eny ao honoreriany jesosy no natratrarako ny 10 taona nandraisako ny sacramente baptisa sy nandraisako latabatra aminao ny 5 janvier 2025 dia fifaliana ho arany voarisosa ondra ny manolotra ho anao 50 000 FMG anampina ireo mahantra eto amin'ny FPVM FUB misaotra amin'ny anaranao mahefazahatra rehetra jesosy velona ary nazareta no anaovako izany vavaka izany ho an'andriamanitra rery ihany ny voninahitra feny fisaorana anao ny foko tompo no ny fantatrarako izao anniversaireko izao bon anniversaire ianao ankakiniko aminao ny fanindiko fikasana rehetra mandritry ny taona ity mba ho tanteraka tokoa raha sitraka ao mangataka vavaka amin'ny pasteur dada mba ho taona ny fandresena sy taona antanteraka ny kasaina ity taona 2025 ity amena vola 20 000 ariary ho any mantra amin'ny fiangonana jesosy malala hoe mbola tsy tsahatra misaotra anao sy mideranao ary mame voninahitra anao zay fa mbola nomenao tomponandro fahavelomana dia mbola tafahoana aminao manoloana ny manolotra ny ampafolo ny pension anay volana décembre 30 000 ariary 20 000 ho any dada bonne année 10 000 ho any sars feo misaotra jesosy fa nomenao asa ao malivavaka tokoa ianao jesosy ary tena miaino isan'andro mba hampio jesosy malala amin'ny écolage nisy telo mianada mba homeo asa tsara be izany koa ny vadiko 20 000 ariary dada RJJ sahirana 10 000 ariary misaotra anao a jesosy tamin'ny nafahanao ahy tamin'ny fatorana izay nangejahy misaotra betsaka jesosy fa nomenao ahy avokoa izay rehetra nangatahako taminao nositranonao tamin'ny aretiko ary nomenao asa afahako sady manao ny asanao ino jesosy ny apahany vola izay nomenao ahy atotro manontolo anao 40 000 ariary bonne année ho any dada 20 000 ariary ho any iraka Igor fa natim-pisaorana ho any Jehova vola 40 000 ariary nofy efa ny dada izao dada misaotra jesosy ny amin'izao fitahinana izao indro atolotra ho anao ny apahany izay zany vola izany vola 200 000 FMG misaotra anao jesosy hitratra ny taona vaovao izao misaotra mangataka ao jesosy mba hitondra sosy fiadanana ho asin'ny zanako rehetra ny taona ity jesosy tao koa ny fiangonana FPVM manery an-tany 5 000 bonne année dada pasteur filohan'ny FPVM misaotra dada fa mivavaka ho an'ny FPVM ihany ianao misaotra anao ao jesosy noho ny fitiavanao anay indray nahatratra ny taona 2025 na anjakanao tokoa ny tranonay fenoy fahendrena avy aminao dia mba homeo asa amin'izay ao jesosy zoko malala homeny ianao hoe misaotra anao jesosy eo noho ny fitahina sy ny famindraponao sy ny ankonako mbola mametraka ny fiainanay eo ambany fitantananao izay indro ny apahany izay nomenao ahy ho any dada RJJ 5 000 mahantra 5 000 fa folo-karena 5 000 ariary mangataka vavaka mba andeha ny tsena mba voalohany trosa amin'ity 2025 ity apetraka aminao jesosy ny fiainanay rehetra amin'ity tao 2025 ity misaotra betsaka jesosy amenna tsy soratra 1000 ariary raka mpisaorana ho any jesosy 40 000 ariary tsy misoratra 10 000 ariary misaotra fitahina sy ny mbola maro samihafa nataonao taminay tamin'ny taona lasiny tompo ka indro manolotra vola ho anao fisaorana anao manontolo 20 000 ariary dia mbola mametraka ny fiainanay eo ambany amin'ity taon'ity indray ary dia mangataka ny aminao mba ho lasa soma tsara izay misaotra jesosy raka mpisaorana ny valimbavaka azoko tamin'i jesosy 10 000 ariary ho any dada 10 000 ho an'ny fotoana tsarobidy misaotra betsaka jesosy fa mbola nomenao famindrapo izay ka nahatratry indray ny taona vaovao ity mba misy vola kely 10 000 ariary bonne année ho any dada randrianatoandro mangataka vavaka fa mitady zaza avy aminao omeny ianao zany misaotra jesosy amena voninahitra ny anao andriamanitra rery ihany misaotra anao ao jesosy fa mbola nahatratra ny taona 2025 sy ireo ny ankonako sy ny fitiavana ny fitantanana ary indrindra ny famindraponao
ny soa tsy lany amamina avy aty aminao, koa misaotra Jesosy ity indray ary Jesosy ny ampahany folony izay nomenao anay tamin'ny taona 2025 ity, vola 350 000 francs na 60 000 ariary, 100 000 ho an'ny dada RJJ, 250 ho an'ny sary sy feo. Misaotra Jesosy fa mbola namindra fo misaotra Jesosy fa mbola namindranao fo izahay ka hatratra izao taona vaovao izao indray raha dia mifona raha izao indray vao afaka manolotra ho anao mangataka izahay mba anangananao ndrava rehetra ato aminay, vola 20 000 ariary ho an'ny tolodady RJJ. Misaotra Jesosy tamin'ny famindram-pona ka nomezanao anay ny taona vaovao fananganana ndrava, tsy misy miafina aminao ny olona rehetra misy teo aminay, koa mangataka izahay mba taona tena feno fanatrehanao dia ho feno fahombiazana izahay eo amin'ny varotra izay ataonay indrindra Jesosy fa ny fianarana ataony izy dahy vola 20 000 ariary, dady RJJ bonane tsy misy soratra 5 000 ariary. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra notao zao ahy, misaotra anao indray izay Jesosy fa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao dia mbola nahatratra izao taona 2025 izao indray izay dia mianaka mangataka aminao indray izay Jesosy ny mba hitantananao ny sy fiminanao anay indrindra ity taona 2025 ity, mba taona hitondra fahombiazana ho anay dia apetraka feny eo am-pelantananao ny asa fivelomanay sy ny fianarana zanakay ity indray. Misy vola kely dia kely nefa tena vokatry ny fo manontolo, vola 5 000 ariary atotra ho an-dady RJJ. Voninahitra ianao Andriamanitra rery ihany, misaotra anao Jesosy fa mbola nomenao tombonandro avelomana ka hanatratra nyity taona 2025 ity. Ka indro misy vola kely ho anao 60 000 ariary ho an-dady RJJ, ampafolo karena 30 000. Jesosy eo saotra dera laza voninahitra dia atolotra ho anao rery ihany noho ny fitantananao anay telo mianaka tamin'ny taona 2024 mba mbola apetraka eo am-pelantananao taona 2025 raha kofindranao izahay omeo fahendrena taio tolosaina, omeo fahasalamana ary androso ary fahasoavan'ny fitahinao ny teninao ao aminao mandrakariva mangataka vavaka amin'ny dada mba fanigatra any tamin'ny mora ny anadahako noho ny endrikendrika mba ho afaka izy, vola 5 000 ariary sary sy feo ka mboty ampahitrizina 3 000 ariary mangataka hira lizasonindray be. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra notazao ahy, misaotra betsaka Jesosy zoko malala na dia hatramin'ny ity taona 2025 ity mbola velona trapamonjena enganeka ity taona ity vaovao ity, ho taona zina ho an'ny telo mianaka vola 10 000 ariary sary sy feo, tsy misy soratra 20 000 ariary. Raha mpisaorana misaotra betsaka Jesosy malala nahazo famindram-po izahay ary omenao taona vaovao nametraka ny fiainanay mandritry ny taona eo am-pelantananao, anangana ny rava rehetra eo aminay tokoa ianao, omeo hery sy fahendrena izahay Jesosy mba hahafahanay miazakazaka ho anao, mba honane ho an'ny dada 30 000 ariary sary sy feo. Misaotra Jesosy malala, misaotra anao Jesosy nahatratra ny taona 2025 bonane an'ny dada 10 000 ariary ity Jesosy ny anjara ditiko W 20 000 ariary, WC 20 000 ariary, total 40 000 ariary. Misaotra anao atompo fa mbola notahinao ka nomenao asa any narovanao tamin'ny ratsy rehetra ka indro misy vola 2 alina ariary anatsarana ny sary sy feo, tsy nofy fa ny midada 10 000 ariary, nofy 2 000 ariary. Misaotra Jesosy fa nomenao andro vaovao taona vaovao 2025 izay mianaka indro indray ampafolo karaina atolotra ho anao apetraka eo am-tananao indray ity taona 2025 ity. Misaotra Jesosy tamin'ny tompon'andro nomenao anay mianakavy natratrarana ity taona 2025 ity dia mbola mametraka ny fiainanay rehetra tsirairay avy eo am-pelantananao amin'ity taona avy ity. Misaotra betsaka Jesosy amena vola 20 000 ariary ho an'ny dada tsy misy soratra 30 000 ariary dia mangataka ny mpiara-miasa mba hiakatra indray noho ny voady izay manaraka voninahitran'Andriamanitra rery ihany. Tohizana ny famakina ny voady masina faly ny vonay Jesosy ny amin'izao nanomezanao anay taona vaovao zao indray ka dia apetraka eo am-pelantananao indray ny fiainany manontolo ity ny vola 30 000 ariary ka ny 20 000 ariary ny dada RJJ 10 000 ariary eo an'ny pasteur Rija gay tamin'ny anniversaire raha ny aina Sara 500 V 10 000 ariary makataka vavaka Jesosy mpitarika endry ampafolo karena. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitahinany menao anay tamin'ny taona 424 iny apetraka eo am-pelantananao ny taona 524 ity indray ny ampafolonao anao raisy fa tena vokatry ny foko
arivo sy ray alina ho an'ny dada malala tiako ianao jesosy amen. misaotra jesosy fa mbola nataonao mahatratra izao taona vaovao zao indray izay menakavy kely. Misaotra ihany koa jesosy tamin'ny fitahinao rehetra teo amin'ny fiainako aperaka ampelantananao ny fiainako sy no aviko rehetra matoky ianao a jesosy amen. Indro jesosy manotra vola 4 alina ariary ka ny ray alina ariary dada RCC ray alina ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana jesosy malala makasitraka tamin'ny famindram-ponomenao ny taona vaovao sy ny fahasalamana ary mbola miandrandra ny fitondranao izahay telo mianaka mba mangataka vadinasa avy aminao zay jesosy manotra vola 4 alina ariary tsisy soratra ray alina ariary. Andriamanitra misaotra anao indrindra aho noho ny fitahinao sy ny fahasoavanao famindram-ponao vita somatsara ny formation ako nandritra ny 2 taona aperaka ampelantananao manomboka amin'ity taona 524 ity androsy ho feno fahasoavana dia ianao jesosy tompo no anafaka nitrosako rehetra amin'ny anaran'i jesosy 4 alina ariary amin'ny asan'andriamanitra. Ty misy vola kely ray alina ariary fahafolo karena omenanao ho an'ny dada RCC zany. Raha mpisaorana chèque 1 million d'ariary plus 3 millions d'ariary ny total 4 millions d'ariary miarabany dada RCC no ny taona vaovao jesosy ane anome hery sy tanjaka fahasalamananao manotra vola ray alina ariary mangataka vavaka mba ho lafo ny fiara zay kasainay amidy amin'ity taona ity. Misaotra anao zay jesosy nomenao ny taona vaovao mametraka ny fiainanay tanteraka ampelantananao zay mangataka aminao tompo tahio ankino ambiny ny tokantranonay ary tahio ny zanakay mba ho afaka bakalorea somatsara amin'ity taona ity indro manotra vola ray alina ariary ho an'ny fiangonana. Misaotra jesosy malala nomenao ny taona vaovao ampafolony tamin'ny karamako anao raisy favokatra ny foko 5,000 sy ray alina ariary ho an'andriamanitra rery ny voninahitra. Misaotra anao jesosy noho ny fitiavanao lehibe ka mbola nomenao tombonandro nahatratra izao taona vaovao zao indray indro misy vola ray alina ariary atolotra ho an'ny mahantra ny fiangonana tsisy soratra ray alina ariary noho izao taona vaovao zao indray dia misaotra ny jesosy no nanomeza ny fahasalamana ho azy ny ankonako na dia teo arany sedra nahazo ny taranako hisaotra anao foana izay satria ianao malala izay hitondranao anay dia hitondra fiadanana fa tsy loza manotra vola 5,000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana. Raha mpisaorana atolotra ho fampandrosoana ny asan'andriamanitra ray alina ariary voninahitra ho an'andriamanitra rayriany raha mpisaorana noho ny taona vaovao vola ray alina ariary. Misaotra jesosy tamin'ny famindram-ponomenao nay menakavy kely fitantananao ny fiainanay matoky sy mihino fa mbola eo foana ianao tiako ianao jesosy 5,000 ariary ho an'ny sary sy feo fahafolo karena 5,000 sy 4 alina ariary ho an'ny dada RCC tsisy soratra 2,000 ariary tsisy soratra 2 alina ariary apahany tamin'ny menao jesosy anaovana ny asanao vola 5 alina ariary makasitraka indrindra jesosy. Misaotra betsaka jesosy fa efa notahinao ny asanay mandritry ny taona 2024 dia nomenao zazakely dia apetraka ampelantananao ny varotra izay atao manotra vola 7 alina ariary ho an'ny sary sy feo. Misaotra jesosy tamin'ny fitahinao rehetra tamin'ny taona lasa iny. Misaotra jesosy fa teo foana ianao mamindrafo aminay ary aza mafoy mahasaraka anay manotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada RCC. Misaotra jesosy malala nahazo viza somatsara ny zanako. Misaotra ihany koa noho ny fahasoavana be dia be natosaka ao teo amin'ny fiainanay dia mametraka feno ampelantananao indray ny taona 2025 ity indrindra jesosy ireo asa napetraka teo aminao tafio tafio fanamasina. Misaotra jesosy 4 alina ariary ka 2 alina ariary any dada RCC 2 alina ariary ny sary sy feo. Misaotra anao zay jesosy tahinao nahatratra ato izao nay menakavy kely mangataka fahasalamana izay amin'ny ty taona vaovao ity apetraka ampelantananao ny fiainan'izy roalahy manotra vola 3 alina ariary apahafolo karena amin'ny mpitandrina any ambanivohitra fahafolo karena 3 alina ariary. Misaotra ny jesosy fanomeny fahasalamana sitrana tamin'ny aretina mafy voan'ny radia tsy afaka nandeha ny vavaka foana ny lava dia lava ny soratra 5,000 ariary zay dia manotra vola 3 alina ariary izy ka ny 5,000 ariary toby ambotsomeloka 5,000 ariary toby ambato miravavy toby ambotanerana 5,000 ariary. Raha fisaorana ny jesosy 5,000 ariary any dada ny taona vaovao ray alina ariary. Misaotra jesosy fa sitrana ny zandriko tsy tokony asiana réservation eto am-piangonana fa efa tomany jesosy satria malahelo ny olona tonga aloha 2,000 ariary ho an'ny dada RCC tsisy soratra ray alina ariary. Fahafolo karena misaorana Jehovah ary fanahy ko
apafolo ny pensionko 530 000 francs ka 250 000 francs any dada RCC 250 000 francs ho an'ny pasteur any ambanivohitra 30 000 francs ho an'ny mpanadio fiangonana misaotra jesosy misaotra jesosy na dia nandalo ady sarotra ry izahay dia mino aho fa ianao foana eo foana ianao manotra vola ray ala ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra no fefany amin'ny dada rivo ariary voninahitra ho n'andriamanitra riany misaotra ny tompona atratrarana noely sy ny taona vaovao aperako ampelantananao fiainanay maro mianaka fiainany zafikeloko rehetra miaraka amin'ny dada 10,000 ariary ho an'ny dada RCC jesosy aho misaotra anao raha mbola mitahinao sy namindranao foka natratranay 10 mianaka izao taona vaovao zao ndray aperako ampelantanao jesosy ny fiainanay ary mba omeo fahasalamana fahendrena izahay manotra vola 4 ariary ho an'ny sary sy feo tsisy soratra 10,000 ariary misaotra anao jesosy tamin'ny famindramponao sy ny fahasalamana no avy aminao nomenao ity ny fanaty-pisaorana atolotra anao ankiniko tananao ny ankohonako manontolo amin'ity taona ity manotra vola 9 ariary ho atolotra ho anao jesosy ity jesosy ny apahafolon'ny karama desambra atolotra anao omeko ny mahantra ito amin'ny fiangonana ray alina ariary jesosy misaotra tololady na dia tololady mafy izahay jesosy nefa mino aho fa efa miasa ianao malotra vola 10,000 ariary raha mpisaona ray eo misaotra nahazo tombonandro nahazo fahasalamana nahazo zafikely nahazo anjara sahaza ny amin'ny fivelomana nahazo nanao ny asa fanompona misaotra ray manotra vola 200,000 francs ho an'ny dada RCC indrina falinay mideranao sy misaotra anao andriamanitra ray zanaka fanamasina ny amin'izao taona vaovao 5,20 sy 2,000 izao atolotra anao feno izany ny ka anjakao tanteraka ny fahasalamana ny fianarana ny asa raiso ampifaliana vola 300,000 francs vokatry ny fo avy aminay menakavy kely 115,000 francs data RCC 110,000 francs ho Antony Hermanina 85,000 francs kojakojana ny tempoly n'andriamanitra mangataka hira 20 sy 700 misaotra anao jesosy fa tonga eto amin'ny tranonao masinao isaotra sy ideranao na dia tsy mba tonga aza tamin'ny krismasy noho ny fahasalamako fa leo manotra vola kely ray alina ariary ho an'ny data RCC dia mba ravao sy foany tanteraka izao fototra aretina mamely izao misaotra jesosy amen misaotra jesosy fa tsara tokoa ianao natratra ity taona vaovao ity izahay aperako aminao jesosy ny fiainan-janako ny asa fivelomanay mba omeo trano tsy ho faina intsony zay jesosy manotra ray alina ariary ho an'ny fiangonana any tsara maraina tsisy soratra ray alina ariary ny farany jesosy aho misaotra anao aho fa mbola velonay na nahatratrarako ny taona vaovao 5,20 sy 2,000 na dia teo ary ny aretina izay niatra tamiko ny sotranonao manotra vola 2 alina ariary ray alina ariary dada RCC ray alina ariary ho an'ny zokiola antom-panahy enjana zay ny voady eto amintsika teto amin'ny RDC 92 ny premier étage 57 mbola tsy mirehitra ny jiro ndriana faharoa 29 ndriana fahaefatra 25 ny total ny voady 203 ireto misy raha mbola adiny teo a voanamena teo a ny filazana manjojo reo a finoana fitsanganany tena maty no ampandrenisana anareo fidimandrin'reto olona ireto raha kotoarso solomona mpiandry dekona promotion mpanasitrana dia natsondray ody any aminy teo fa 14 taonany ny alarobia ray janoary hoindry vadiny raha haly velo miarso promotion mpamafy ny zanany zafiny fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa voalevina omaly tany amin'ny fahasandrasany sambe masina marombato alatsinainy nambaza razana arvelo andria malala navalona heriniaina mpiandry FPVM promotion fitahiany tsoa mpitandrina promotion Ezekiela dia natsonodray ody any aminy rehefa ny vahiny 12 taona teto tany ny asabotsy 20 desambra ondry vadiny rasolony rina Lucien promotion fitahiantso ny zanany ny zafiny ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa voalaevina ny 30 desambra teo a tany amin'ny fahasandrasany Ambatolaanty tsy mahafotsy izy dia namelan'ny fianakaviana fararakitra 1 million de francs raha marson noroary manana voangy dia nodimandry rehefa ny vahiny 12 taona teto tany hoy ny vadiny Andrenasolo Satamaso Rajaona Arvelo hoy sy ny zanany ny zafiny ny zafiafiny fianakaviana manontolo ny nofiny
dia efa voalevina ny 7 Desambra tany amin'ny fasan-drazany tany Ambohi Malala. Izy dia namailany fianakaviana fararakitra ihany koa 100 000 francs dia ho an'ny fifoazana ny 50 000 francs. Zay ny teto amin'ny farame ambany ny voady sy ny raraha ny voninahitra dia ho n'Andriamanitra rery ihany. Amen. Etoko manentsikentsika ora ihany tsika satria mbola andray falasan'ny tompo dia zay voavaky aloha dia voavaky ary ny tsy voavaky dia amin'ny heriny androany. Za tata nisy fotoana tamin'ny taona lasa iny dia namaky baiboly andray andro dia nisy boky novakiko dia ny apokalipsy. Avy eo dia voavaliko ilay boky dia nekoka novavaka vitsay dia natory. Avy eo dia nisy feon'olona manako be eniko bitsibitsika sady nyteny tamin'ny feo milanto saingy tsy fantatro ilay nambarana fa ny teny amin'ny teny saiky mihitsy izy. Mariko fa ilay feo dia feon-dehilahy mihaja ny fandrenesako azy afaka kelikely dia nisy feon'harmonia zay tena maneno be reny sofoko dia avy eo za taitra. Zany tompony atao hoe antso, zany atao hoe révélation divine raha amin'ny teny frantsay tsara ianao. Zany hoe Andriamanitra mampiseho aminao ny maizy azy. Zany hoe nahita azy tsy nahita azy ianao fa nahenony sofony dia nasiany feona zava-maneno. Zany hoe miarahabanao izy fa tsara nataonao sady mivavaka no mekoka. Afaka volana vitsivitsy taona izay dia ny taonam-baovao 2 Janoary nanofy adada nanao hoe nibanjina ny lanitra dia nahita nakitana marobe ary ny iray tamin'ireo kitanareo dia mendrika masoandro iray dia lasa nivadika hazavana be dia nandeha ilay hazavana ka narahako masara zay toerana ny janonina. No nitafajanona izy dia nivadika lela afo izay mendrika volamena no fahitako azy. Dia nisy olona marobe izay nivavaka tamin'ny toerana iray ary nanao akanjo fotsy be daholo izy ireo saingy zasy ny fahafaranay hony tsy nanao an'ilay akanjo. Avy eo ny lehilahy hafa dia niparitaka nanendika any ambony tao amin'ilay olona ny akanjo fotsy fa zasy fahafaranay dia nitazana ka io fahafara tamiko hoe jereo fa mahafinaritra be. Andriamanitra koa ne mahay manoma azy. Avy eo zany hira mafy manao hoe Jehova ho dirainay zay sady andoalika no ny teny hoe mamindrafo amiko Jesosy. Zany atao famankin'Andriamanitra anao asehon'Andriamanitra. Izy zany miarahabanao izy zany miantso anao dia reo miakanjo fotsy daholo ny olona ianao tsy ao anatiny dia tsy fantatra anao na mpandray na tsy mpandray fa mieritrereta amin'izay manolo tena amin'izay fa tianao Jesosy dia manolo tanana anao izy hoe mba tahaka an'ireny miakanjo fotsy ireny zany zanako zany andao anaraka. Mariko fa za dia mpiandry tamin'ny krismasy aho raha nandreny 4 dada hoe ianao ny tenin'i Jesosy dia nivavaka hoe ny zanako vavy misy olona miaraka aminy dia hoe misy 200 dia ho iaho hoe paster rehefa milaza fa raha misy sifra dia ira dia mibeba ho an'ny zanako mibebaka ho an'ny zanako izy olona miaraka aminy eo valony dia hoe tiako hita zao vavaka misy olona miaraka amin'ny zanako ao zanako vavy dia mivavaka ianao zany momba azy resaka vady dia nomeny vola 200 tsaro bebaka ny dikan'izay ampibebao izy aloha fa rehefa mibebaka izy dia jereo tsara le tenin'i Jesosy hoe tiako hita tenin'i Jesosy lazaina amin'io dia le olona le zanako vavy resaka vady io tian'i Jesosy resaka aminy Jesosy io zay le hoe tiako hita. Io le mahatonga hiteny foana ambony latabatra hoe miaraka mivavaka ianareo roa hoe inona Jesosy nendriky ny tokantranonay raha mivady zay sy ty rangahy ty. Zay le hoe tiako hita
dia hitan'i jesosy amin'izay le zazalahy io a dia miresaka aminao amin'izay izy hoe mety na tsy mety. Tamin'ny alatsinainy tendray ny vavaka hoe tsara ho ahy tompo valiny dia hoe fotaka me nampitako ho any ampita dia iny olona nisy olona nandronjona tao an-damosiko fa tsy lasaka tao anaty fotaka ny sady tsy nenjera fa tafita tamin'ilay plasa dia taitra zao a tsara ho Andriamanitra tsara ny vavaka nataonao fa aseho an'Andriamanitra anao a fa misy olona tsy tianao mankahala anao a tamingana anao ilo hoe manamboatra ny rava io le nilazaiko teo mivavaho azy anao io olona manenjika anao io dia ho hitanao ny fokany. Mijery famataranandro foanao a za nanofy mitady any vadiko afa tsy nahita any amin'izay ny lalana naleko mihitsy dia oro ny foko lazao ny vadinao tsy fantatranao nampiandra mba ilaina mihitsy ty a za fikelinao ny efa valo lazao amin'io vadinao io a fa vetivety izy a dia ho faty mba sitranay a manomana ny fanahiny izy a na mivavaka aingana na mibebaka aingana afatra omeny tompo antsika daholo zany fa aza ilozanao ny vadinao tsy tiako lazaina an'izany mivavaho azy foana. Tinofy ty dada dia efa tamin'ny faraparan'ny taona efa nalefako taty aminao fa azafady fa dia azafady izao nofiko dada nandeha sambony a rehefa tonga tany amin'ny poro dia hitako fa misy tokotoko manao ekipa ny olona mandeha nahita zany dia mba lasa koa nanatin'ilay ekipa mariko fa tsy hitako a nisan'ny olona isaky ny ekipa dia iny fa tonga indray le sambo nitondra anay niakatra nandehany amin'ny ekipa voalohany dia lasa le sambo vetivety ihany anefa izy a dia tafaverina dia niakatra indray ny ekipa manaraka dia lasa indray le sambo a tsy fantatra hoe aterinaiza ireo mpandeha fa vetivety foana izy a dia tafaverina dia tahaka izany foana tapitra lasa daholo ny ekipa teo aminay ny ekipa misy any sisa tavela teo dia niandry teo zay a niandry elabe a fa tsy tafaverina ilay sambo a akanay tapaka efa rehefa reno a resaka sambo a na roplanina dia miresaka fahafatesana izy zay efa niantsy olona be dehibe Andriamanitra talohanao a zay le sivana dia tonga eo mitoronao amin'izay a tsy tonga le sambo dia mampilaza aminao Jesosy hoe miomana fa mbola ho avo le fotoana hakanao raha misy fotoana ibebana beba raha mbola misy fotoana iasana miesa zay a izaho dada nanofy tonga tany an-tranonay a dada ny sipako dia tonga tamiko dadanay a dia tezitra be izy nahita n'ilay sipako dia nangatadalana izy ody dia nitabatra bainy dadanay mafy ah hoe tsy mila ny manambady an'iny ny zanako dia tezitra ka nyteny hoe nefa zay fa hanomana mahary azy a amin'nypitony ty zay lazaiko anao hoe za raha misy Andriamanitra eo le hitari-dalana anao io ane le nlazainy teo hoe tsara misy hoe Andriamanitra mitari-dalana zany zanako zany inona nitariviany lanana anao aza maimaika fotsiny hoe anapa-kevitra anambady zay fa mifankaty dana aloha mety aona amin'ny dada sineny zao izao tezitra i dada sineny tezitra io no milaza aminao afatry Jesosy io a rehefa ataoko misy olana ozy na tezitra na ady ao mitokantranonareo roa kely zany hoe dada sineny tsy manaika zay izy no milaza hoe tsy tiako nivadianareo nasehon'Andriamanitra mihitsy fa tezitra be dada sineny a dada indrindrindrindra tsy mila manambady an'iny a ny zanako vavy le Andriamanitra mihitsy ny tonga dia misintona anao hoe asa manambady an'io ahy ianao fa rehefa tsy tianao no tantanan'Andriamanitra dia ankaharo ange zany tana manambady an'io a fa manao velomanao tsy hoe lahy za dada nanofy noorony vadiko ny kiony
dia nisy fotsifotsy ohatrany menaka fotsifotsy dia ataony aty am-bavako dia nangidy be dia taitra be dia tonga dia tany amin'ny dosa nororako fa tena mangidy be mihitsy zao zay ny atao hoe mandrai-kiony nery menaka matavo loatra ianao tamin'ny krismasy tombavao ngela zay koa anio eny dia menaka matavo io anao seon'Andriamanitra anao hoe io fa mivoaka amin'ny kibonao nandramanao mangidy tian'Andriamanitra lazaina hoe esory aminao daholo reo menaka nohaninao manenaka vatanao fa andratranao rehefa kelikely zay na manatona dokotera no manao analisy ary daholo zay lazain'ny analisy anao rehefa aveo za dada nanofy mijery fotoana azafady za dada nanofy tamin'ny tanàna nanofy ninana bibilava maro andavaka didiny ray dia aveo ny tapany voalohany lasa na lohako dia aveo ary taitra dia niaoka nandoa foana za dia nanamasina rano za aveo dia mivavaka dia nandoa rehefa avy nisotro mariko fa izaho dia mpimanadingana faharoa ninana ny tsy fihinanao anao tamin'ny krismasy teo dia zay tratra ny voakanina tsara nataonao misotro ny rano Jesosy anao dia mandoa rehefa aveo dia afaka ilay izy okizay ngamba loka aloha manaraka ndrefa lany fotoanantsika fa satria tsy maintsy miditra amin'ny folo ny avantsika rehefa aveo tsangantsika hivavaka sady hanolotra ny rakitra ho any Jesosy fitiavana mandrakizay ny tiavan'i Jesosy atsika lazao foana zany isan'andro fa izy ane te hitatana anao dia arao ny teniny faly Jesosy am'izao taona vaovao zao mamerina amin'ny fitiavanao anay ianao tianay taloha miara-miasa aminay taloha ary tena miara-mivavaka aminay hatramin'ny taloha ka hatramin'izao
faly mifonay jesosy velona somatsara anao ny asanao indray nanolotra fanatitra ho anao na keliny na beny a vokatra ny fonay jesosy ankasitrao ny angatahako aminao a mba mamindra fo aminay tsiraray afa-panotana izay fa le nomponao zay anompo foana hatramin'ny farany ary ivavaka sy isotra hatramin'ny farany voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery any aleloia masina 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 Jehova tompony maro enika mbola ivavaka isika Jesosy tonga ty nytaona vaovao mba taeona aminao hoe mba tandreny feonao tahaka an'ireo rehetrarehetra tamin'ny nofo teo mba handreny feonao ampahery anay aloro lalana anay amin'izao taona vaovao zao Jesosy Jesosy mba tandren'izany zay ny mba angatahako aminao ka raha mba hivavaka zay tsoinkiny na dia 2 minitra ihany aza Jesosy mba tanterao ny tenina hoe ninona angatahnao amin'ny anarako ataoko izany dia mba ianoa ny vavaka i Jesosy. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, voarainay izany vavaka izany Jesosy ka dia apetraka eo am-pelantananao izany, apetraka eo am-pelantananao Jesosy fa tadidinao, eritreretinao ary amalo vavaka anay ianao. Izay Jesosy mangataka tahaka mangataka rehetra hoe Jesosy ny anaranao ny angatanay izany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra ho masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataonay sitrapo ety atantaka ny an-danitra meonay noho ny anina sahazo ho anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay beloka taminay izy mitondra ny mipakapana anapahana ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amina ray sy mitsodrano ho Jehova tompony maro aminao zanako anao zanako ay ianao vitako tomboka se eo am-pelantanako anao tsy misy maharombaka tsony eo am-pelantanako mombanao andritra ny taona iaro anao amonjy anao raha mindro zany ianao ovonjeko ianao sy ny akonanao sotra tompo anao ny deranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any aleluia masina 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 Jehova tompony maro enika tanteraka tokony izany ny anarana asin'izany ara-panamasina petraka kely sisa misy zavatra kely adiniko tena adiniko momba niny vavaka mangina iny ato fa tsy voavaky ny azy naverin'i Jesosy tao anatin'ny nofony hoe le vavaka mangina nataonao tao am-piangonan'ino tadidiko amaly anao ato zany sotra dia maherezy
Tapitani yatukueti Ifankaita amina wawe Uchuchuna achashana Itaya tuania msesosi Tapitani yatukueti Ifankaita amina wawe Uchuchuna wachachana Mapado suaya na uteso Osi Naitunkunifana hapa ikiu Fifaliana lehibe ho asianao ndray riavana no hiatrika an'izao fanasan'ny tompo izao izay fanasana voalohany amin'ity taona 2024 ity. Fifaliana satria zinona moa ianao no mba notsongain'ny tompo manokana hiatrika an'izao fanasana izao. Lay olona tsinitsinina, lay olona tsy mendrika, nefa nofodiny tao anatiny maro araka ny teniny hoe tsy firy ny avy razana na ny manam-pahendrena
fa ny adalan'izao fotoandro zao no fidiko ampamenatra ny hendry. Nandatsaka ny rano izy hamonjena ahy, hanavotana anao hiala ao anatin'ny onaona ny fahafatesana araka ny teniny avy manatonamiko fanomehana re fitsarana. Fa hoy ny Tompo, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Fa izaho izy anangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana ary ny rako no tena fisotro. Manasanao ary Jesosy androany iray latabatra amin'ity taona voalohany alahady voalohany 2024. Atserovantsika izany fitiavan'Andriamanitra zany, zany etaeta sy faniriany Tompo zany. Ny hira laharana fa 700, 700 azafady, ny andiny voalohany any ataontsika mpitsanganana zany. Maniry mafy aho ry Jesosy Tompo, hialiko ambany hazo fitsalinao. Tsy misy toerakafa zay tena mamiko, ny hazo fitsalinao no fiarova. Tena maniry zay hialiko ambany hazo fijalinao. Lay hazo fijaliana zay nahatsiarovana indrindra ny aretanao ny mafy, nitondrahanao ny fahoriana, kikika tomany, ka nahatonga anao miteny hoe raikeo esory amiko ty kapoka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny sitraponao. Jesosy, fitiavanao anay zany, mba hamonjena anay mpanota zay fa rotodorotiky ny fahotana, rovo-borodamba, maimbo, masiso rano tena marina, nefa dia nandatsaka ny ranao ianao mba hanavotana sy hanafahana anay, azahoanay le toerana zay fanomaninao, azahoanay le satroboninahitra efa ny matimatesanao, ho satroanay tsiraray avy, ny fanirianao te hiteny aminay hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira ny fifaliany tomponao. Misaotra Jesosy fa tena fitiavanao zany. Mivelatra eto amin'ny lohanay ary, zao tandindonay izao, ho fahatsiarovana lay nieretanao no mafy, ka nandatsanao ny ranao tao Getsemane. Tsy le raha mitente intsony araka ny tonikiranay, fa tena nijinika ny ranao,
hamonjena anay hiala ao anatiny onaona ny fahafatesana. Mivelatra eto izany Jesosy. Io ny mofo tahaka ny mofo rehetra ihany. Fa masino zany androany. Mba ho tena nofonao Jesosy. Hivelomanay. Hanananay ny toetra, mahay miafy, hiaritra ny mafy, antanteraka ny baiko sy ny hiraka ao. Hanangana ny rava, vazana ny fanirinao. Tompo, eko ny kapoka. Ny divay ao anatiny zany, mba hamasino Jesosy io. Mba ho tena rano hikorina ao anatinay. Hanananay fiainana. Hieretanay ny mafy. Amakivaky ny taona 520. Ka na inona olana sy ady atrehana. Manoloana ny asa sy ny baiko izay ho tanterahana. Rehefa ny rano mikorina ao anatinay. Tsy maintsy mivoaka ho mpandresy zay. Amasino zany. Mba ho tena rahanao. Ndreny dekonao Jesosy. Nitsongainao to anatiny maro. Hitatana n'izao fanasana zao. Ho mpiara-miasa aminao. Amasino hatrany atapindoka hatrany ampaladio eo. Fa olombelona ihany. Manditanika mety tsy lafaka. Milololanitra ka mety ho lela. Amasino Jesosy. Ka tsy hitan'ny olona androany. Afa-tsy ny voninahitra ao. Zaho ny fanirinay. Ny vahoakanao kosa. Zay andray anao. Voalohany. Amin'izao taona 520 zao. Amin'ty alahady voalohany ty. Miangavy anao aho. Ianao mihitsy ny toetra ao anatiny Jesosy. Anaitra ny fony. Mba tsy fahazarana. Ny nanana sy isitronany. Androany tamin'ty toerany ty. Fa mba aoka isiako no manokana eo an'ny fiainany. Ananany risy-posy fitiavana. Ampitombo ny hery ao anatiny. Anatanteraka ny baiko sy ny hiraka ao. Eo anivon'izao tontolo izao araka ny teninao mandehana. Ka mitoriany filazantsara. Ataovy mpianatro ny firenena rehetra. Dia misaotra tompo. Atolotra anao midera sy ny haja ary ny voninahitra. Efa anao hatramin'ny taloha zany. Ka mbola anao mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina zay namadehana azy. Dia nandray ny mofo. Rehefa vakiny zany dia nisaotra izy ka hoe dia ny tenako izay vakina ao anareo. Zao natao fifahatserovana. Naoviana no mihinana anareo. Dia tahaka an'izany koa ny kapoka. Ty kapoka ity. Lay tandendena rako. Nalahatsako ty ambony hazo fijaliana. Ho famonjena sy fanavotana anao. Zao natao fifahatserovana. Rehefa misotra anao. Fa naoviana ho ny tompo. Naoviana no mihinana ny tonomo fitony anareo. Ary misotra amin'ny kapoka. Dia tsarovy. Fa manambara ny fahafatesako zany. Mandra-piaviko. Dia misaora ao anatinao. Amen. Eo mpizarana ny mofo sy ny kapoka. No mbola anaovantsika ny ralaharana 450 sy 400. Ataontsika izany eo mpizarana ny mofo sy ny kapoka. Avy ry mangetaheta ao. Kaza dia mba mamoy fo. Fa indro misy rano velona zay omena pahamela. Indru
fandraisana fanasan'ny tompo voalohan'izao isika matsiaro ny tantara n'ilay zanak'adala. Ilay zanak'adala rehefa niala tao an-tranony rainy, nangataka tamin'ny rainy hoe mehoany anjara fananako fampiahy ny ainako fotoana ela teto anatrehana. Tsy sarotiny rainy fa nomeny azy zany. Dia lasa izy nandeha ny liba, nandeha ny fady tany amin'izay mahafinaritra azy, nanao izay dany mikibony. Ny afara tamin'ny fiananana ny voankazo fihinany kisoa zany. Ary efa ninany tsy fihinany dia tonga saina iverina ka hitododo ho any amin'ny danda. Fa ny mpanompony danda, ny mpiasany danda, na dia mpiasa aza tsy mba mihinana ny voankazo fihinany kisoa, fa iverina ho any amin'ny raiko. Rehefa niazakazaka izy, tapa-kevitra ka niverina tany amin'ny rainy. Ny rainy mihitsy no ny olomay niazakazaka nahita anjanany hoe le zanako very fa hita indray. Nosoloany ny fitafiny, nosoloany ny kapa, nasy niperatra ny tanany. Fitiavan'Andriamanitra zany. Rehefa tapa-kevitra ny olona iray hiverina ka hitododo amin'Andriamanitra, manana programa tsara lavitra eo amin'ny fiainan'Andriamanitra. Zavatra mahavariana mantsy rehefa napetraka ny akanjo. Itsika zao tamboavao dia makany any mpanjaitra, manao isei 3 na 4 zay vao vita. Fa le akanjo le zanak'adala vao niditra nampanaovina azy, tsy nisy nyreta-ena fa tena zista tanteraka. Programan'Andriamanitra zany. Tahaka an'izany tsy niperatra, tsy misy hoe mbola namboarina na naverina ny tefena, fa tena zista tanteraka. Tiako resahana aminao fananganana ny ravy zao taona zao. Miverena amin'Andriamanitra, ataovy ny asany, tory ny filazantsara, ny akonana sy ny mpiarabelona, fa manana valosoa efa nomanina ho anao ny tompo. Dia miverena ka tatiarao zany iraka nampanaoviny anao zany. Misy maro ao an-tsaha mitaraina, ka eto ny jirom-bahaka ao, tsy mba misy natoandro na maraina fa maizina reny ho ao. 700 ataontsika ny 9 voalohany sy 2 ary 7. Vai
andraontsika ka sao dia sanatrian'izany misy tsy nahazo fa raha misy tsy nahazo zany dia mangaviana nangatanana mba hahafahan'ny diakona manatona atsika. eny tompoko hoy aho hoe fandraisana voalohany amin'izao farany taon'izao fitiavan'Andriamanitra tombonandro izay mbola nomen'Andriamanitra ao atsika nahatratrara atsika ndray an'izao fandraisana voalohany izao. Tombonandro izay mbola omen'Andriamanitra ahy, tombonandro izay mbola omen'Andriamanitra anao ndray noho ny fitiavany anao manokany izany fa na inona tsy famendrehana, na inona tsy fantanterahana, tian'Andriamanitra foana ianao. Izany mahatonga azy mbola mivavaka, mbola mandohalika eo ankavanan'ny ray hoe raiko mamelany helony fa tsy fantany izay ataony. Inona mba havalona ho an'izany fitiavan'Andriamanitra izany? Anao aho Tompo, reko ny feonao izay mitory ny fitiavanao ahy, nefa mila tsanga ny finoanao anatonako anao. Tananao ankehitriny lay tandendinao fahatserovana nanoloran'i Jesosy ny ainy teo ambony hazo fijaliana. Na dia tsy mendrika azy sika dia mbola tia atsika izy, miantsoantso avy manatonaniko. Ianareo miasa fatratra sy mavesatra eto, fanomenareo fitsaranao hoy ny Tompo. Hoy ny apôstôly Petera manao hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy na ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondrantena adala izay azonareo tamin'ny etondrazana, fa ny rason'ny Kristy, ny rano zanak'ondry tsy misy klema sady tsy misy petipetina. Hoy koa ny apôstôly Paoly, jereo ny hazo fijaliana
ry mpamonjy tombaovao alady voalohany etan'ny fiangonana FPVM ao, jereo ny asy fijaliana, fa teo ny asy fijaliana io nandatsahany Jesosy ny rajy ho famonjena azy, ho famonjetanao. Mandraka kehitriny mbola nivavaka ho asainao izy, mbola mandohalika ho asainao izy, fa na inona tsy famendrena sy tsy fantaterahana dia mbola manao an-dranomaso Jesosy ka manao hoe raiko, raiko, mamelany elony, mamelany elony, fa tsy fantany, tsy fantany izay ataony. Manatona ka miondrika, anoroka ny tonga masonao, za zay olona tsy mendrika Jesosy, mba raisoana tsangantsika. Fa hoy ny Tompo aminao, raiso ka hany ity ny tenako izay homeko anareo, zao natao ho fahatserovana rehefa mihinana ianao dia misaora ao anatiny. Saotra Jesosy, engane mba ho tena nofonao iainanay tokoa ny finanana n'izany androany, ahafahanay manatanteraka ny asa sy ny adidy izay napetraka ao, ho fananganana ny rava, ka tena vavolombelona sy fanasina eo amin'ny tany amamonina sy ny toerana izay misy anay izay, ahatanteraka ny teninao hoe mitsangana, miazava, fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitra Jehova efa miposaka aminao. Amen. Fa hoy ny Tompo, sotroinareo rehetra ity, fa ity ilay rako tandindo n'ilay nalazako teo ambony asy fijaliana, ho famelako sy fanavotako anao dia misaora ao anatiny. Misaotra indrindra Jesosy, fitiavana mandrakizay tokoa no nomenao anay, fa na dia nanombo anao teo ambony hazo fijaliana azy, na dia ny orakoraka ho fanaisonanao azy tamin'ny alalan'ny toetra sy ny fihetsika izay nasehonay izay, mbola nivavaka ao anay foana ianao. Misaotra Tompo, ny olombelona tokony mety mandao, mety manadino, fa ianao Jesosy tsy mba mahavoy anay. Isaoranay ianao manokana izany, fa tena Andriamanitra be fitiavana ianao. Jesosy akaizana, Jesosy sady tsy mahafoy, Jesosy any olona mety mandawana, Jesosy
misaotra jesosy, misaotra tompo ho diaraina ny anaranao. Amen. Petraka ny fiangonana. Eo am-panangonana ny kapoaka sy ny fanomezana no mbola anaovantsika ny hira laharana 8:30 anaovantsika dina sy voady indray anatanterantsika 5:30. Aina ny fetra ry tompo izany ny tenin'ny zanakao, vonoka anaraka anao sy anompo amin'ny mora sy ny sarotra tao. 5:30 ataontsika ny andiny rehetra. Tanterao ny asan'Andriamanitra, hitanao ny lalana efa azonao ny teny, mijoroa amin'izay ho vavolombelona ho fanasina sy fahazavana eo amin'ny toeram-piasana, ny toerana fiarahamonina izay misy anao. Hitako izao sakaiza Jesosy ny mpanavitra 2:7 ataontsika izany ery zany. Hitako izao sakaiza Jesosy ny mpanavitra, tsy mba lany ny fity Jesosy ny mpanavitra, na dia saika lasa azaka ny olona mandao, izao ny mampiady anahy Jesosy ny mpanavitra. Jesus.
tsangantsika rehetra ary. Vavaka sika aoriana ny vavaka ny hira 2:7 teo ihany dia ny 9:4. Vavaka sika Jesosy eo misaotranao zay, mideranao zay, manome voninahitra anao zay, fa tena lehibe loatra nyindra fo ny fitiavana zay homenao anay. Ny ray latabatra taminao teto ndray izay androany, nasainao ndray izay androany, notsongaina tao anatin'ny maro ndray izay androany, meno tombonandro indray volona namira-peratra teo amin'ny asanao, hamita ny asa sy ny adidy amin'ity taona vaovao ity. Ny angatanay aminao nefa Jesosy, ny mamira-peratra ala ny vovoka, ny fotsy ala ny doto, tany mafy zay Jesosy fa tsy matananao. Tehirezo eo anilanao mandrakariva mba ho tena tafaray aminao, fa raha tafasaraka aminao mantsy tsy maefa na inona na inona, tsy mahatanteraka na inona na inona, fa na inona risy-po na inona fitiavana ao anatinay, raha tsy miara-miasa aminay ianao, zava-poana ihany zany. Miangavy anao Jesosy, ndreto ny vahoakanao, tsy manana hitarainana, tsy manana hitalaona, afa-tsy anao rery ihany. Tamin'izao sambo be izao, afaka hitondra ny olanay rehetra. Miangavy anao aho, raha mba misy bitsika ao anatin'ny fony, lay vavaka tsy ambarahavana, vangio ny isaky ny W Jesosy, dia no ny vavaky ny mpanomponao izay mba novombeniny aminao amin'izao alady voalohany amin'ny taona 2022 zao. Eninao zany vavaka zany Jesosy, na dia mbola tsy niloka akory aza ny vava ny mpanomponao, dia efa mino aho fa efa fantatra ao ny ao anatin'ny fony, satria efa manana ny lalana heverana ny fiainana ianao, dia lalana hitondra fiadanana fatsiloza araka ny programana. Misaotra Jesosy, atotranao ny dera sy ny antsy ary ny voninahitra, efa naotra ny taloha zany, ka mbola nao mandrak'izay mandrak'izay, fa ny fahasoavana sy ny famindramponao kosa ny arotsaka ao ho aminay tsirairay avy. Misaotra Tompo, rainay izay ny an-danitra, masinina ny anarana, ny fanjakana, taonay sitraponao, ety an-tany ny an-danitra, eo ny miniana zaza aminay, ary mamelana elokay, tahaka namelana izay meloka taminay, aza mitorana eo fakapona, fa manafana ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny tsodrany, ry zanako malala, efa notsongaiko tao anatin'ny maro ianao, efa nofodiko tao anatin'ny maro ianao, mandehana amin'ny fifaliany tomponao, fa ombanao aho, anatanteraka ny baiky sy ny iraka ianao ka hanangana ny rava, dia ho tanterahako aminao ny teny mpianaka manao hoe tahaka ny fampombandry enako ny zanany ao ambany elany no mbola ambombako anao. Mahereza, mahatanjah, aza matahotra na mivadim-po, fa ombanao Jehova-Andriamanitra ao amin'izay alenao rehetra. Dia misaotra Jesosy, ho derainy anaranao. Amen. Raha io ianao ny deraiko.
anao mpiaro azy hitahiry tokiko no dia raiko lalandava Jesosy manavitra ho tanteraka tokoany izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ririhany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahintany rehetra. Amen. Dia samy mahireza, ombantsika mandrakariva